Miarahaba tsika mpanaraka amin'ny pejy rehetra, miarahaba ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka na ty ivelany na ao Madagasikara. Ty video voalohany ho an'ny tano vaovao 2024. Mazava ho azy moa fa hatreto de makasika ny fiainam-pirenena foana aloha no zavatra resahiko amizao. Arakaraky ny zava-misy ihany koa no iresahana nefa arakaraky ny zavatra miseho. Nandeha be ny resaka sy ny famalina olona samy olona teto amin'ny Facebook amizao. Tsy ho teneniko moa fa reny hitanareo reny izy zava-misy. Voalohany indrindra zany zavatra tiako faritana eto sy ny zavatra tiako resahana de hoe mahakasika ny tolona zay natao. Ekena hoe samy manana ny eritseriny ny tsirairay, samy manana ny fomba fijeriny tsirairay. Nefa raha fomba fijery sy eritseritra trop ridicule kosa de somary hafahafa ihany. Mahakasika ny tolona hoy aho, tolona zay natao. Ohatranahy manokana, araky ny teny hoe samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fisainany indrindrandrindra. Ohatranahy manokana ry zareo ny nitolomako, ny nitabatabako teto amin'ny Facebook hatramizay tamin'ny fitondrana zay raha tsika nahalala teo aloha. Voalohany indrindra de ho an'ny lay firenena. Zay nitolomako ho an'ny vahoaka malagasy. Zay nitolomako ho an'ny lay tanindrazana malala. Zay ny objectif nitolomako hatramizay. Zaho de tsy nitolona ho an'ny tenako. Zaho de tsy nitolona ho an'ny tombotsoako fa reo niteny tany saiko reo. Nitolona ho an'ny fitiava-tanindrazana, nitolona ho an'ny firenena malagasy. Zay ny objectifako. Fa zaho de tsy hanana saina velively hoe rehefa tafita iny tolona zay ny ratsika rehetra iny de hoe za nisany nitabataba teto amin'ny Facebook, nitolona teto amin'ny Facebook de mila vaniny za rehefa tsy amenareo toerana. Satria zaho nitolona teto amin'ny Facebook de ny filako amin'ny vie privé koa no takiko amin'ny tompon'andraikitra zay mitondra eo amin'ny firenena amizao. Tsy tiako bika raha koto za satria tsy nifanaraka amiko amin'ny vie privé any amin'ny anina na rasoa de forceko ny fitondrana handeha hanagaja anazy na handeha raha vao tsy manatanteraka zany fitondrana de handeha zay contre fitondrana. Amiko zany toe-tsaina somary hafahafa ihany raha ohatra izany no nitolomana. Firenena sy ny tanindrazana nitolomatsika fa tsy vie privé. Tsy haiko na diso zany fomba fijeriko zany na tsy haiko ahoana. Fa zaho de tsy hanery ny tompon'andraikitra mety hanina, ohatra mety hanina relation amin'ny tompon'andraikitra zaho amin'ny fitondrana na ohatra de iny no handeha hanereko anazy satria zaho nitolona hoe raha kotoriky miady tany amiko miady misy lonilony amiko ara-piarahamonina ka raha vao tsy kajanareo iny de contre fitondrana za manomboka androany. Non, ohatra ny toe-tsaina tsy hafahafa zany fandiniako anazy. Fa nitolomatsika rehetra de ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana. De eo amin'ny resaka fanomezana tsiny indraindray. Bon, olazaiko any ma izy ty hoe hoentiko ilazana hoe zao n'olona samy manana ny toe-tsainy.
de ho tataraiko foana zany izy tika ialako tsiny eto aloha fa za tsy tokony hiresaka an'le izy. Voalohany za sy ramatoa ministra Fanirisoa ERNAIVO tamin'izy mbola namanay mpitabataba teto amin'ny Facebook, za tsy miteny eto hoe mpinamana zahay non, satria namana zany hafa mihitsy ny fisokajiako an'izany namana zany. Zahay sy Fanirisoa ERNAIVO aza mbola tsy mifankahita akory na indray mandeha aza, fa olona mpiresaka zahay tamy telefôna tam'ireny fotoana reny samy mitabataba teto amin'ny Facebook reto, mifampiantso, misy zay mianaday mifampiantso, misy anatin'ny 40 minutes miresaka foana, mandefa message aminazy za, de misy fotoana izy mandefa message hoe mbola en route za fa antsoko anao dans quelques minutes, après izy miantso anahy dans quelques minutes de miresaka, fandefa message fanoro zao inona zao fanoro ohatran'izany amin'ny telefôna message. Fa rehefa nody any Madagasikara i ramatoa ministra Fanirisoa ERNAIVO de nandray ny toerana na ministra anazy de nanomboka teo vu ny message zay nalefako taminy, vy foana zay message nalefako taminy, nanomboka nandraisana ny asa. Nefa zaho jamais hanometsiny anazy hoe rehefa nahazo toerana ve anao de nataonao vy foana messageko rehefa voatendry ministra anao, tsy nanometsiny anazy na de kely satria tsy haiko zay antony. Ny antony ray voalohany aloha amiko de hoe no ny asa manandraikitsy ny be loatra, de ahoana moa nanomezako tsininazy olona mba mpiresaka foana ve tsika tatika ohatran'izao de nahazo toerana anao de na message ataonao vy tsy jerenao akory, non, tsy hanome tsiny azy velively ao, zay fotsiny napetrako an'teo. Bon, rehefa misy fotoana malalaka any angamba izy de mety hanam-potoana mamaly message, tsy haiko, mety mbola message n'olona hafa ny valiny, mety important kokoa noho ny message koa. Tsy nasiako olana zany, ary tsy noentiko hoe hanoerako fanjakana zany hoe bon Fanirisoa nahazo seza, bon ataony vy message nefa zay olo mpiresaka tandafy tatika manomboka androany ao manohitsy fitondrana. Toe-tsaina lomorona zany amiko, tsy ho an'ny Fanirisoa no nitolomako fa ho an'ny tanindrazana sy ny firenena. Fa raha ohatra kosa hoe ho an'ny Fanirisoa zany nitolomako de mety ho avy za hoe bon i-contre anazy za manomboka androany, satria ekeko hoe za niantroantro foana hatram'izay teto hoe tokony tiky, tokony Fanirisoa milisy ny fitsarana, raha misy fotoana inganan'io fitondrana eo Fanirisoa tokony milisy fitsarana, nitabatabany zany na fitondrana rajoelina mbola tsy nirodana teo, nitabatabany zany foana za teto. Fa hevitra ny anana tsipiko fa tsy nitolona ho an'ny Fanirisoa mihitsy fa nitolona ho an'ny tanindrazana sy ny firenena malagasy sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ka raha taminareo zao mitoerako nareo hoe bon de fa handeha hanohitra fitondrana hoe satria ataon'ny Fanirisoa vy foana message de hanohitra fitondrana amizay okay, raha vao nahazo seza izy de tsisy raharainy anazy satria olona miresaka vy priveko zany fa tsy fiainam-pirenena, tsy fiaina Madagasikara zany fa vy priveko zany hoe bon tsy valiany messageko, ataony vy foana, vy privé zany fa tsy zay le nitolomana fa ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny firenena. Ka na jereny fotsiny aza messageko, inona tsy problème am'zany, va tsy asiko ary tsy ananako lonilony aminy mihitsy zany na kely aza, satria averiko foana tsy ho azy lay nitolomako fa ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ka zay hoe tokony amboarina ihany zareo le toe-tsaitsika am'izay zavatra zay, tokony mba mijery ankolafiny zavatra nareo. Fa raha olona hafa zany de fa anisany nalahelo ary nanomboka contre ny Fanirisoa izy teo raha tamy toerako zany toerana nisy anazy. Fa non, zaho manana ny ati-dohako haiko
ary haiko ny zavatra hoe hanomezako tsiny sy hankalako olona ray. Fa asakasakitsika zay mampiditra amy tolona zay natao amy resaka vie privé na amy resaka fiarahamonina hafa ivelan'ny fiainam-pirenena. Amiko zany hoe somary toetraina hafahafa ihany zany. Zay ny zavatra tiako tenenina androany fa araky ny teneniko foana ny problème atsika malagasy voalohany de io resaka toetraina io. Io resaka toetraina io ny problème atsika malagasy. Io mila fandrosoana sy mila fanavoazana voalohany vao azo antoka isika malagasy Madagasikara vao tena handroso. Zay ny zavatra tiako tenenina atsika androany. Ka mba raiso engaviko zany nareo hoe mba raiso ny toerana misy ana am'zany zavatra tantarako anareo zany. Fa nefa tsy misy zavatra mampiova ny fitiavako ny tolona zay nataoko sy ny fitiavako ny tanindrazako zany sy ny fanohanako ny fitondrana amizao zany zavatra zany. Ka tsy haiko hoe mety ho sarotra aminareo ve ny handray zay toetsaina ananako zay mba ho hampiarinareo koa le izy. Ny tolomantsika tsy andeha hoe manana droit tsika hibaiko ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo raha satria ny tolona de tsy maintsy manaraka mibaiko tsika ny mpitondra rehetrarehetra eo. Non, amiko zany zavatra tsy lozika zany amiko. Ny mitsikera misy zavatra tsy mety atao, oui je suis d'accord na za zany manao an'izany. Fa ny hoe ny baiko ankolaka na mivantana de ho tonga fankalana rehefa hoe tsy anatanteraka tsy tanteraka am'izay fotoana hitiavanao anazy le zavatra takianao de inanao hitondra fankalana sady an'ilay fitondrana misy. Bon, iaraka ny teneniko teo hoe bon nany anarany aza samy hafa gn'atsika olombelona rakoto rabe rasoa ravao mazava ho azy zany le toetsaina koa samy manana ny anazy. Fa zay fotony zany mba zavatra tiako zaraina amitsika. Mankasitraka tomboko lay sy tomboko vavy. Zay indray aloha ny androany fa miverina eto foana rehefa misy zavatra azo resana.